Mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko avy tafamintsika indray amin'ity fandarina izany malaza ity. Resaka kely fahalalahana maneho hevitra antsika satria izaho moa no nambaran'ny filoham-pirenena tany Washington nandritra ny fotoana izay nivoreny teo amin'ny antso nataon'ny États-Unis ho an'ireo firenena afrikana miisa 770 mikasika indrindra ny Millennium Challenge Corporation na ny MCC. Io fihaonan'io dia natao haizatra iarahan'ny fanjakana Amerikana amin'ny Afrikana ka ny tontolo ara-toe-karena no misongadina amin'izany. Fa mialohan'izay nefa dia misy ireo sivana sy tombana maro izay ataon'ny firenena Amerikana ny amin'izany. Ka tao anatin'izany no nandiniana ny hamerenana an'ireo firenena izay safidin'ny Amerikana hisitraka izany MCC izany. Tsara mampatsiahy Madagasikara dia efa nisitraka izany nanomboka ny taona 2014 izay nijoroany ity sampana izay naorin'ny fanjakana Amerikana ity mba hiara-hiasa amin'ny fanjakana aty Afrika ka ny tontolo ara-toe-karena hoy isika teny am-piandohana no hivalaparan'ny ady-hevitra sy hanaovana ny fandraharana miaraka. Misy araka izany ny famatsim-bola omen'ny Amerikana amin'ny alalan'ny MCC ary misy ny fepetra izay apetraka amin'ny fitondrana mpanjakana misitraka izany ary dinihana ny fifanakalozana ara-toe-karena ahafahana mampiditra mpandraharaha izay mahazo fankatoavana amin'izany MCC izany. Fifanakalozana ara-barotra izany fa fifamatorana ara-toe-karena saingy ny fomba ahazoana izany famatsim-bola izany dia misy masojivana maromaro sy vitsivitsy. Voasokajy tao anatin'ny toerana menamena na lokomena Madagasikara. Io moa taorian'ny fanonganam-panjakana dia lokomena hatrany nahazo ny fanjakana malagasy. Ka ity MCC ity na MCA tamin'ny fotoan'andro dia voasokajy tao anatin'izay. Tsy maintsy nakany ny fitondram-panjakana na dia azo ametrahana ady-hevitra ary izany ny amin'ny handefasana ireo tompon'andraiki-panjakana ankoatra ny filohan'ny repoblika izay tokony hiady-hevitra ny olona anatin'ny firenena izay marobe ankoatran'izay resaka MCC izay. Fa ity dia ny Amerikana ny antso ka ny influence na toerana misy ny Amerikana eo amin'ny sehatra politika toe-karena dia tsy maintsy ny anjakazaka nandeha tany ny filoham-pirenena. Lojika ady-hevitra izany satria firenena kely sy bitika moa Madagasikara ka tsy maintsy mandeha mihazakazaka ny firenena vaventy na dia aza hoy isika afaka ataony nandefa tompony andraiki-panjakana hafa ankoatra azy hiady-hevitra momba ny toerana Madagasikara satria teny am-piandohana raha ny resaka marobe nandeha dia misy raharaham-bola nieritreretana ho azo atapitrisany dolara tamin'ity MCC ity. Mbola nefa ny fandinihana ny toeran'ny Madagasikara ka hiverina eo anatin'izay ady-hevitry ny MCC izay mba hodinihana ny antota taratasiny sy ahafahana mandresy lahatra indray ny fanjakana Amerikana sy ireo mpandraharaha hiara-hiasa Madagasikara ary ny sitrahan'ny Madagasikara vola atapitrisany dolara satria efa nanomana vola marobe amina miliara $2 ny Amerikana anatin'ny fampionana izany MCC izany. Masitsivana hoy isika fa anisan'izany ny fanjakana tsara tantana, ny resaka fanjakana tandalana, ny ady amin'ny kolikoly, ny demokrasia, ny lafin'ny faneho-kevitra sy ny rehetra. Dia eo amin'ity lafin'ny faneho-kevitra ity no hifatohan'ny ady-hevitritsika vitsivitsy amin'izao fandaharana izao. Satria mantsy nanambara ny filohan'ny repoblika fa tsara ny liberté d'expression eto Madagasikara. Andahony inotsika ao anatin'ny segondra vitsy efa neho-kevitra ny filohan'ny repoblika mombo izany fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara izany. Zany zavatra izaka rehetrarehetra zany zany no napetratsika ary nazahoantsika noty ambony indrindrindrindra amin'ny fitantanana madio fa indrindrindrindra ny resaka liberté d'expression. Tsara ho fantatra ary anisan'ny félicité-na zareo atsika satria mandritra an'izao fitantanantsika izao dia tsy nisy hainao manjery nakatony tao Madagasikara fa vao mainka ary nitombo ny hainao manjery na ny gazety na ny ireo afahalalahana izay maneho hevitra ao amintsika. Ino nambara ny filohan'ny repoblika tany États-Unis izy noho ny resaka an'iny. Nambara ny fatafiditra tao anatin'ny masitsivana izay napetraka zareo Amerikana hoy izy ny resaka liberté d'expression hoy izy araka ny nambara antsika.
Ny filohan'ny repoblika eto no miresaka manatsara ny endriky ny fitondrana tarihany ka nilazana fa hoe tsara ny liberté d'expression de Madagasikara ka ny raisiny tam'izany ny amin'ny hoe tsisy radio nakatona vavomaika aza amin'ny tombo. Raha ty resaka liberté d'expression ity aloha zany de voatondro ny lalam-panorenana ny amin'ny tokony hanajana izany na ny 120 na ny 121 ao anatin'ny lalam-panorenana. Hiatoa ny lalam-panorenana izany raha teo ny fototra iorenan'ny demokrasia miaraka amin'ny fanajana ny zo isam-batan'olona. Kanefa raha tena liberté d'expression no resahana dia tsy ady hevitra ray no tenena ao anatin'izany ny aminy hoe nanokatra na nanakatona radio. Tsy ampy hitsarana ny endriky ny fahafahana maneho hevitra izany. Ny fahafahana maneho hevitra manko de fahafahan'ny isam-batan'olona mampiasa an'izay zo sy adidin'izay amin'ny lalàna mihitsiny lalam-panorenana no manolotra azy izany. Ka raha ohatra izany zo fototra lalàna fototra izany no vohitsakitsaka voelingelina dia tsy voahaja zany ny liberté d'expression fa tsy ny resaka radio irery ihany. Ary raha mbola ny resaka radio ary ny filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe tsisy radio nakatona de mifakaiza amin'izany moa ny zavatra mahazo ny MBS amin'izao fotoan'izao pira lavitra ny fanakatona radio azy. Satria ny fahafahan'ny malagasy eto an-toerana sy hatramin'ny mety ho any ivelany hanjifa na andray ny fandarina vokarin'ny MBS amin'ny alalan'ny fahitalavitra mihitsy no tsy afaka sitrahana izy ireo satria ny fanjakana malagasy no namoaka taratasy tamin'ny heritaona ny tsy ahafahan'ny MBS mampita ny fandarany ao anatin'ny Canal Sat, Parabole ary ny Star Times. Maninona tsy mba niresahan'ny filohan'ny repoblika izany fa ny amin'ny hoe tsisy radio nakatona fa misy radio no tapenana ny vavany, no tapenana ny mason'ny mpijery, tsy afaka hita mifandarina vokariny zany ary namoahana ordonnance teo anivon'ny fitondram-panjakana. Mbola miady hatramin'izao ny MBS ny hivereniny ao anatin'izany Canal Sat, Parabole ary Star Times zany. Endriky ny fanaparam-pahefana ao anatin'ny liberté d'expression zany resahantsika izany. Ary raha mbola miresaka liberté d'expression ihany de mazava ny navoaka ny Reporters sans frontières satria hoy izy ireo tamin'ny taona 1 de laharana fa 7 amin'ny firenena 20 i Madagasikara. Fa tamin'ity taona 2024 ity dia niembotra be izany ary very laharana 70 mahery i Madagasikara satria dia laharana fa 9 amin'ny firenena 20 no misy azy. Reporters sans frontières no namoaka izany momba indrindra ny fahafahana maneho hevitra na ny liberté, momba indrindra ny tontolon'ny liberté de presse fa mifandraika amin'izay ihany ny liberté d'expression satria rehefa miresaka fahalalahana ho an'ny asa fanaova-gazety dia tsy mifanalavitra amin'izay ny fahalalahany ny fanehoan-kevitra amin'ny ankapobeny. Radio aza moa no nitondrany ny filoham-pirenena ny ohatra tamin'iny fanehoan-kevitra andrenesitsika iny. Aiza amin'izao ny fahalalahana maneho hevitra raha ohatra ka ny fahalalahany ny asa fanaova-gazety no membotra 9 laharana misy a Madagasikara amin'ny firenena 20. Mbola izay fahalalahana maneho hevitra izay ihany no hilazana ny amin'ny marobeny ireo nofonjaina noho ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Ka voalohany amin'ireny ireo mpisintona lakolosy na lanceur d'alerte, tsy ho tany saintsika intsony ny anaran'izy ireo zay mifamoivoy eny amin'ny aina aman-jery sy ny tambazotra sosialy. Marobe izy ireo ary betsaka no nienjehan'ny fitondram-panjakana izay maneho hevitra. Tovavy ray tamin'ny Fianaratsoa nisy tany Mananjary, Ngazano, misy mpisintona lakolosy teo anevo ministerin'ny fahasalamana dia Ravinambinina, Ngiaby ary ny Irina Marcel izay naneho hevitra teny an-kianjan'ny 13 May sy tao amin'ny tambazotra sosialy. Toy izany ihany koa sy tany Lera Marvelo sy ry Mahery-Lanto Manandafy hatramin'ny Nini Doni sy ireo maro izay mba maneho hevitra indrindrandrindra tamin'ny fotoanan'izany Covid-19 izany. Fa reny rehetra ireny arakaraky ny anehoan'ny hevitra ny azon'ny loza eo anatrehan'ny fitondram-panjakana satria tsy mahafaly ny fitondram-panjakana zany de nalaza tampoka teo le teny hoe gagazo. Mahazo gagazo izay maneho hevitra ary ampitahorina enjehana eny anivon'ny cybercriminalité.
ny faneho-kevitra hafahafa zay mety manohitoina ny fitondram-panjakana. Hatramin'ny tanana Akibe Mitsimbadika aza dia hanenjehana mpaneho-hevitra eny amin'izay toerana misy azy, na an-dalambe io na anaty tambazotra sosialy. Mangony fotsiny syndika, ny antoko politika, ny vondrona politika samy hafa dia voarary voahidy ny faneho-kevitra, na de efa mazava ara ny antony am'izay mety ho faneho-kevitra zay. Mety ho fankalazana ny tsingeritaonan'ny antoko io, ary mety ihany koa fameloma-mason'ny antoko, kanefa de idiny ny fitondram-panjakana izany. Sy ny hoe vitsy no tafiditra amin'ny aina aman-jerim-panjakana amin'ny fandarana zay vokarin'ny fanjakana. Tsy maintsy izay olona tsaratsara sy manana endrika fanohanana sy miara-dia amin'ny fitondram-panjakana no tafiditra amin'ireny fandaharana ireny. Mety misy ihany apahan'ny olona vitsivitsy avy aty amin'ny mpanohatra zay atsoina hiadevitra amin'ny fandaharany fahitalavitra, saingy tsy isan'andro akory zany. Efa nisy zany aritranga nahafantarana ny am'ireo solombamboaka na tompon'andraikitra avy eo anivon'ny fanoherana natsoina hiadevitra, ka raha iverenantsika izao adevitra izao ny amin'ny hoe tsara ny toeran'i Madagasikara de tsara amin'le filoham-pirenena maneho hevitra. Ary eto mba tiantsika ihany ny anasongadinana ny amin'ny hoe metimety kokoa raha ohatra ka nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny fahatongavany filohan'ny repoblika, de afaka nalalaka tamin'ny fametrahana fanontaniana ny mpanao gazety tsy hanavahana ary tsisy fanontaniana nomanina. Fa tsy sanatren'izany akory ny filohan'ny repoblika no miresaka amin'ny mpanao gazety sy izay mety ho tompon'andraikitra ny serasera hoentiny any Amerika any, de any izy no miteny zay mahafinaritra azy de zaraina ty amin'ny tambazotra sosialy sy ny gazety ary ny haino aman-jery samihafa. Tsy izany ny endriky ny serasera tokony hitondrana vaovao marina ary tokony hisinjany fahalalahana maneho hevitra izany. Fa ny fahafahany rehetra tsy mitovy fomba fijery, tsy mitovy loko ary mety hafa fanoratra, kanefa manana fanontaniana manitikitika mivoaka tokony apetraka. Mbola endriky ny faneho-kevitra malalaka ve ny tsy fahafahan'ny prime ministre ihany koa maneho hevitra amina fotoan-dehibe zay tokony hakanany hevitra, kanefa dia manao tari-tosotra tsy maneho hevitra ny prime ministre. Tsy fahalalahana maneho hevitra zany, tsy fahalalahana ihany koa mizara vaovao zany eo anatrehan'ity ady hevitra zay nosokafan'ny filohan'ny repoblika tany États-Unis ty. Io ndray tsika mahita izy fa eto aloha zany de mbola mitohy hatrany ny adisanina politika sy ny fahamalifaliana ny mpitondra amin'ny alalan'ny zavatra zay ataony zay mety hakany 7-10 eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy diso paikady eo anatrehan'izany nefa mivoaka malagasy fa mahafantatra tsara hoe izy reto mpitondra anahy reto, inona ny nambarany, ary zary efa diso fantatra izy ireo fa mpitondra mandainga tsy milaza marina no misy eto Madagasikara. Ampisaina ny zava-misy nandritra ity taona 2024 ity. Hiatrika ny taona vaovao tsika tsy ela dia samy mandinika sy mamakafaka ny am'izay lalana hitondrana ny fanjakana ny firenena indray ny malagasy rehetra. Zany zava-misy, zany malaza. Sitraka tompoko lahy, makatela tompoko avy.